fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Herliva Razafy Manantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy fahefany ka hatramin'ny 5 ora sy fahefany eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Araka izany fiokera famantarantsika izany indray dia miaraka amin'ny Herliva Razafy Manantsoa anao anatin'ilay fandaharana iray vatsy iray aina izay fandrehanao eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa amin'ny ora tahaka izao. Dia faly miarabanao mianaran'ny tompo ary dia manonona ny fiadanany ho aminao so amin'ny ankonanao izay mandray hatrany izao onjam-peo izao. Amin'ity anio ity dia hijery resaka lohahevitra hafa indray isika izay inoko fa mety ahalinanao zany fa milohan'izany dia anaraka hira raisika aloha hira raisitsika ao amin'ny rakira firana fanampiny firana fanampy pasivy amin'ny 30 efa hainao loatra rahantsika mihira izany hira izany.
dia inoko fa nahafinaritra anao ny ray izany ary ho fanerinao ihany koa ny andova izany fiainana mandrakizay ary mba tianao ihany koa ny ahatonga ny hafa mba hovovonjy ka andova izany fiainana mandrakizay izany. Resaka mikasika fahotana iray isika izay tao lasa tsy mampaninona ny olona intsony amin'izao vanim-potoana izao zany zavatra zany manao azy ny akamaroany maro na vavy na lahy ary tao lasa zary ifaninanana tao tsy mampiontsina ny olona akory ny fantanterahana azy. Inona ary zany ho ianao mety efa azonao an-tsaina ny tiany tompo resahana androany dia inoko fa alinanao zany ary ahafahanao maka izay lesona tiany tompo resahana amin'izay satria amin'ny fotoana tahaka an'izao tokoa dia manana izay ambara amin'ny tsirairay avy Andriamanitra ary indrindrandrindra moa hoe isika amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika dia tian'Andriamanitra hiaina ao anatin'ny fahatsarana tsy tebiteby amin'ny zavatra tsy tokony hoe hitebitebena zany fa mba ho afaka amin'izay tokony hanafaka atsika. Loha hevitra resantsika androany zany dia manodidina ny fijangajangana. Asa raha efa tao an-tsainao zay fijangajangana. Ny Korinthiana voalohany toko fahaenina Korinthiana voalohany toko fahaenina andininy faharoambin'ny folo hatramin'ny andininy faharoapolo no vakitsika. Korinthiana voalohany toko fahaenina andininy faharoambin'ny folo hatramin'ny andininy faharoapolo. Ny zavatra rehetra azoko atao nefa tsy dia ary mahasoa avokoa ny zavatra rehetra. Zavatra rehetra azoko atao nefa izaho tsy mba mety andevoziny zavatra na inona na inona. Ny hanina dia ho an'ny kibo ary ny kibo dia ho an'ny hanina nefa samy ho levon'Andriamanitra izy roa. Fa ny tena kosa dia tsy ho amin'ny fijangajangana fa ho an'ny tompo ary ny tompo ho an'ny tena. Ary Andriamanitra efa nanangana ny tompo sady hanangana antsika koa amin'ny heriny. Tsy fantatrareo fa momba ny tenan'i Kristy ny tenanareo. Moa hanala momba ny tenan'i Kristy va aho ka hanolotra izany ho an'ny momba ny tenan'ny vehivavy janga? Sanatria izany. Moa tsy fantatrareo fa izay miray amin'ny vehivavy janga dia tena iray aminy. Fa hoe Andriamanitra ho novoray ihany izy roa. Fa izay miray amin'ny tompo kosa dia fanahy iray aminy. Mandosira ny fijangajangana izay fotoana rehetra ataon'ny olona dia iny ivelan'ny tena ihany. Fa ny mpijangajanga kosa dia manota miahatra amin'ny tenany. Ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo volomboavidy ianareo koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Izany no tenan'Andriamanitra mikasika ity fijangajangana sy ny hoe iza moa tsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika dia iza moa tsika dia tahaka ny ahoana. Ny andiny valo ambin'ny folo moa dia milaza hoe mandosira ny fijangajangana. Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra. Andeo jerevantsika arany hoe inona moa no mahatonga ny olona hiditra anatin'izany fijangajangana na hoe tafiditra ao anatin'izany fijangajangana. Misy manjorona hoe tsy noheveriny fa tafiditra tao anatin'izany izy dia lasa sahirana rehefa avy eo. Ny Jakoba toko voalohany andininy faharoambin'ny folo dia izao no ambara hoe ny tsy faharetana amin'ny fakapanahy. Tsy faharetan'ny olona amin'ny fakapanahy zany dia anisany anankiray mahatafalatsaka azy ao anatin'izany fijangajangana. Zao vaky ny teny anaran'ny tompo Jakoba toko voalohany andininy faharoambin'ny folo. Sambatra izay olona maharitra fakapanahy. Sambatra izay olona maharitra fakapanahy. Fa rehefa voazahatoetra izy dia handray ny satrim-poninahitra fiainana izay nolazain'ny tompo mena izay tia azy. Sambatra izay olona maharitra fakapanahy. Rehefa tsy maharitra fakapanahy zany dia tafalatsaka ao anatin'ny fahotana maro ary anisan'izany izany fijangajangana zany maharitra fakapanahy. Rehefa voazahatoetra izy dia handray satrim-poninahitra fiainana.
de ambarany eo hoe ny filan'ny olona no mitarika azy ao amin'izany fahotana izany. Ozy izy hoe amin'ny andininy fahavatra amby folo hoe fa samy alay-panahy ny olona raha tarihin'ny filany sy fitahiny izy. Zany le filan'ny olona zany le misy filana ny olona filana aranofo atao hoe filana araka an'izany hoe filana aranofo zany a de zay filana aranofony zay no mitarika azy ao amin'izany fitsangatsangana izany hoe io zay moa natonga ny Paoly apôstôly any amin'ny Korinthiana voalohany toko fahafito hoe noho ny amin'ny fitsangatsangana de aleo samy anana mivadiny avy ny olona na ny vavy na ny lahy zany hoe mba tsy hitsangatsangany no ilay filana ao anatiny de any raha manambady izy de any amin'ny vadiny izy no manatanteraka an'izay filana aranofo zay zany hoe le filana aranofo de io filana io zany no mitarika ny olona hitsangatsangana misy fakapanahy zany mety misy vehivavy na misy lehilahy mahafinaritra azy de manaitra azy de efa manambady azy izy de mety hoe voatarika noho zay filana zay tsy toeriny. Za moa no Petera voalohany toko fa 5 de miteny zany hoe toero izy zany hoe tena mila manohitra mba ahafahana maharesy, tsy hoe anaiko resy zany fa mila manohitra. Zay zany hoe misy fakapanahy be deabe misarika ny olona ary anisan'ny fakapanahy mahalavony maro no ny vavina ny lahy de itya fitsangatsangana ity. Ny teboka voalohany zany de hoe mahatonga an'izay olona hitsangatsangana de tsy faharetana amin'ny fakapanahy noho ny fitarihan'ilay filana de tafaroboka ao anatin'izay. Ary zao no ambarany ato amin'le Jakoba teo hoe fa samy alay-panahy ny olona raha tarihan'ny filana sy fitahany izy. Ary ny filana rehefa torotoronona dia miteraka ota, ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana. Zany hoe mandeha ambaratongany zany le izy, mandeha ambaratongany hoe eo ilay filana de zay filana zay lasa torotorona ao anatiny eo, lasa ao an-tsainy eo zany, lasa miteraka ao anatiny eo le filana rehefa avy eo de izay le izy torotorona ao anaty zay lasa miteraka ota. Efa zay le moa nataon'ny tompo hoe tsy hoe rehefa miray amin'ny any ianao miray amin'ny vehivavy ianao na miray amin'ny lehilahy vao hoe atao hoe nitsangatsanga fe raha vao ao-tsainao fotsiny ianao nefa mieritreritra ilan'izany olona zany de zay le hoe torotorona ao anaty zay de efa miteraka fahotana sady fa hoe efa nitsangatsanga tao am-ponao sady ianao zany na de mbola tsy nahatanteraka an'izany hoe firaisana ranofo tamin'ilay tsy vady zay zany. Ary rehefa tanteraka rehefa manao an'izany action zany ianao de zay le hoe miteraka fahafatesana. Zay zany le hoe fakapanahy. Fa ny faharoa de fahadalana tsotro zao, tena hoe misy atao hoe fitarihana de lasa manao adaladala zany zay mihitsy ny ambarany saotra masina azy manao adaladala. Vakitsika ny ohabolana toko fahafito, ohabolana toko fahafito tena miresaka ny amin'ity hoe mananatra ny olona mba tsy mananatra ny lehilahy mba tsy ho lavo ny vehivavy tsy vadiny, izay mety hoe misarika azy mitarika azy ho amin'izany fitsangatsangana izany. Anisan'izany moa zany ny voalohany de ny hoe vehivavy misavika lehilahy, vehivavy misavika lehilahy. Hitantsika tonga ao an-tsaina amin'izany ny tantarany le vehivavy anankiray ilay vadin'ilay tandapa Egyptiana, vadin'ny Potifara izay tsy naharitra ny fahatanorana sy ny ahatsara tarehin'ny Josefa, ilay namidy ho andevo, namidin-drahalahy ho andevo tany aminy, nandevo tamin'ny Egyptiana Potifara zany de nanompo an'ny Potifara mianakavy tao izy ary manana ny ahatsara tarehy azy sy ny fahatanorany de tsy naharitra ity ramotovadin'ny Potifara ity ary nikasany isavika anolana any Josefa zany amin'ny Genesis toko 7:30 moa zany andininy 7:12 miresaka an'izany hoe tantara ny vadin'ny Potifara sy Josefa izany. Ary nataon'i Josefa moa tamin'izany de nandositra mihitsy rehefa nisafiany tazominy tamin'ny akanjony de navelany teo ny akanjo fa lasa izy nandositra. Zay le ary amin'ny
Korintianina voalohany toko fahinana teo ilay hoe mandosirana ny fijangajangana zany andosirana mihitsy izy zany fa tsy sangisangiana fa andosirana satria ao le filana zany a izay misarika anao ho am'izany zavatra zany nefany a ianao tsy mahazo manao an'izany afa-tsy any am'vadinao ihany de mila mandositra mila miaro teny ianao zany fa tsy misangisangy an'izany a zavatra izany zay tsika fahadalantsora hoe vehivavy misavika lehilahy zany eto amin'ity ohabolana toko fafito ohabolana toko fahenina zafady ohabolana toko fahenina andininy fa 5 de zao no ambaran'ny soratra masina ny am'izany ohabolana toko fahenina andininy fa 5 sany fafito ay andininy fa toko fafito ohabolana toko fafito andininy fa 5 koa dia nivoaka hitsenanao aho mba hitady fatratra ny tarehinao ka dia nahitanao tokoa zany misy vehivavy anankiray a izay tsy mahazaka ny tsy maheo an'ny vadiny azy zay moa ny fambarasotra masina hoe aza misara-pandrina enda zany hoe tokony tsy izy fisara fa ny vadiny zany eto amin'ny teatara ty hoe le vady le ramatoa andeha tsy eo atoerana tsy eo amin'ny tokantranony fa mety mamita hiraka na mamita asa de ao anatin'izay le fotoana zay le vehivavy ty de tsy mahatombona ohatraniny fa lasa mitady lehilahy mba anana firaisana am'izany andininy fa 5 fa tsy ao an-trano ny lehilahy fa lasa ny vahiny lavitra izy ny kitapom-bola dia nentiny any an-tanany ka tsy mbola ody izy mandra-pahafeno ny volana zany le vao tsy ao an-trano fotsiny le lehilahy de fa mirongatra any anatiny ilay filana ilay fakapana zany tena mampatonga ny olona tafalatsika anaty fanjakana zany de misy anankiray koa tsy hoe vehivavy tsy mahazaka tsy mahafetena ny am'izany filana izany fa tena lasa mandeha mitady lehilahy mihitsy zany mba anaovany an'izany firaisana ranosy zany de vakitsika ny 10 amin'ity ohabolana toko fafito ty de aindrony izy vehivavy nitsena azy sady manao fitafiany janga no mifetsy am-po sady favana no maditra tsy nahajanonao an-trano ny tongony fa vetivety mbiany an-dalambe izy ary vetivety mbiany tsena ary mamitsaka eny anjoro-trano rehetreny izy ka de misavika ilay tovolahy izy ka nanoroka azy sady nisolatsolana taminy ka nilaza hoe efa nivoady anatitra fa anaty-pihavanana aho ary androany no anefako ny voadiko tena mampalahelo hoe marina hoe fahitatsika betsaka de hoe ny lehilahy no manao an'izany fahatalana zany fa etso eto amin'ny teatara ty de vehivavy tena tsy mahazaka ny hoe tsy ao an-trano ny vady de lasa andeha hitady lehilahy mandehandeha tsy mahatombona ohatranony ozy izy fa lasa izy mandehandeha eny an-tsena mandehandeha eny an-dalambe mamitsaka eny anjoro-trano rehetra eny de nisavika lehilahy izay efa mety nitsiritiny efa ela angamba ny fahadalana tsy le hoe fahadalana tsotrotro zany ty ohabolana toko fafito ty hoe vehivavy misavika lehilahy vehivavy manambady fa tsy ao an-trano ny vadiny vehivavy tsy mahatombona fa tena hoe maimay mandrakariva ka mitady lehilahy eo koa zany ny vehivavy manao fitadiavam-bola an'izany atao hoe eo amin'ny fiainany zany zany hoe misy lehilahy iveriny hoe manam-bola nahitany hoe manam-bola de izy mety hoe sahirakirana mety ho mpiara-miasa mety olona fantany fotsiny de ataony fitadiavam-bola zany hoe fivarotan-tena mihitsy zany le izy ahafahana mahazo vola ny ohabolana toko fahenina andininy fa 20 de miresaka an'izay ihany koa ohabolana toko fahenina andininy fa 20 fa noho ny vehivavy mpijangajanga no mila tsy hananany lehilahy sombomofo
fa noho ny vehivavy mpitsangatsanga no mila tsy anana ny lehilahy isombofo zany hoe no io le vehivavy io zany de tsy manana tanjona afa tsy ny aka ny volan'le lehilahy le lehilahy rehefa anaovany fihetsika samihafa dia mety ho resiny any ao anatin'izay mety ho resiny any ary ny am'ty ohabolana foko fahadimy nge jery evatsika ohabolana toko fahadimy hoe tena noho ny fihetsiky ny vehivavy zany izay tena manao zay azahoana ny lehilahy anankiray ohabolana toko fahafito ohabolana toko fahafito andininy tena fahafiry teo andininy 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 faraky amborapolo azafady indrindra tamin'ny teny maro no nampanekeny azy tamin'ny fandroboan'ny molony no nitaomany azy ka de nandeha nanaraka azy niaraka tamin'izay ilay zatovo tamin'ny teny maro no nampanekeny azy tamin'ny nandroboan'ny molony tamin'ny fandroboan'ny molony no nitaomany azy zany eo zany le fitafy efa fitafina vehivavy tsanga zay moa le ambarany iry amin'ny ohabolana toko fito andininy fahafolo hoe de aindro nisy vehivavy nitsena azy sady nanao fitafian'ny janga no mifetsy ampo ary indro nisy vehivavy itsena azy sady nanao fitafian'ny janga no mifetsy ampo de aty am'andininy faraky ambyroapolo izy hoe tamin'ny teny maro no nampanekeny azy tamin'ny fandroboan'ny molony no nitaomany azy vehivavy anankiray zay efa manao fitafina janga zany manao zay miprovoquer an'le lehilahy mihitsy zany ny ahoana ny atonga nyty olo ty ho taitra satria zany ny mahataitra ny lehilahy de ny fahitana ny vue zany hoe mahita fitanjahana de taitra zay zany ny lehilahy zay fitafy miantsy lehilahy mampiseho fitanjahana fitafy miantsy lehilahy mampiseho fitanjahana zany de ampiasaina ihany ko fitafy miantsy lehilahy de akoatran'le fitafy zany efa miantsy aseho mihitsy ny fitanjahana de eo koa ny mbola manao teny mandangolango mamitaka langage de séducteur ozy izy ny ambarany amin'ny ohabolana toko fahenina andininy faraky ambyroapolo izy miteny zay ohabolana toko fahenina andininy faraky ambyroapolo koa izy ohabolana toko fahenina andininy fa afatory anaka tandremo ny didindrainao ary aza mahafo ny lalandreninao afatory amin'ny fono mandrakariva ireo ary afezo ambozonao raha mandeha ianao de hitaridalanao ireo raha mandry ianao de iambonanao ary raha mifoy ianao de amelany eritreritrao zany hoe de eto zany ny ambarana eto amin'ny andininy fahefarampoapolo azafady hiarovanao anao amin'ny vehivavy ratsy fanahy ary amin'ny fandroboan'ny lelany ny vahiny amin'ny lelan'ny vahiny janga aoka ny fonao tsy haniriny atsaratarehany aroka tsy ahazo anao amin'ny odimasony izy eo zany ny fiseho ivelany eo ny fitenenana eo ny fomba fandangolaona amitahana de hoe am'izay hoe langage de séducteur zay ataon'ny vehivavy tamin'ny teny maro no nampanekeny azy tamin'ny fandroboan'ny molony no nitaomany azy izy nobolana toko fafito andininy faraky ambyroapolo misy zany zay le hoe fahadalan'ny vehivavy tsotro zao ny lehilahy de hoe noho zay fahitana maso ny masony azy no manaitra azy de ny vehivavy zany matoa manao akanjo mampiseho fitanjahana de mety everiny hoe am'izay no ananany l'estime de soi ohatran'izao marina fa tadidio fa tsy miaina rery ny vehivavy fa miara-miaina amin'ny fiarahamony ianao ka raha fitafiana mampiseho fitanjahana no ataonao de tsy maintsy miprovoquer lehilahy ianao ary zany mahatonga ny lehilahy maro tsy mahatandry tena no zay hoe fitafy ataon'ny vehivavy zay eo koa zany
ny atao hoe antony mahatonga koa ny fitsangatsangana de ny olam-pifandraisana eo am-pivady olam-pifandraisana eo am-pivady ny mpivady miady lava noho ny antony maro zany hoe tena tsy de misy resaka miafara amina hoe fiombonana fa raha vao miresaka de ady ny hafarany tsy mba misy fitenenana mba hifampahirezana fa raha vao mba mifaneo hevitra de mifampitsikera ao anatin'izany mpivady miady lava noho ny antony maro tsy rehefa atsika zao a rehefa ambarantsika foana ny efesana toko 5:17 hoe ianareo vehivavy ny lahy no lohan'ny vavy efesiana toko 5:17 ny lahy no lohan'ny vavy izany zao a zay le hoe miady lava noho ny antony maro rehefa ohatra ka ny vehivavy zany maka ny toeran'ny lehilahy izy ndray no manao lehilahy ohatrano mandreny andraikitra rehetrarehetra tsy mamela ny vadiny andray andraikitra fa izy no to de manao ny zavatra rehetra maka fanapahan-kevitra samy irery am'izay atao a de izay a de efa mahatonga ihany koa ny lehilahy hosahirana ao anatin'ny tokantrano mpivady miady lava rehefa tsy manaraka tsy mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany ny tsy arahantsika ny torolan'Andriamanitra mikasika ny fanambadiana de mitondra korotana sy ady zany ambara am'izany zao ny amin'ny hoe ny lahy no lohan'ny vavy de ambara koa amin'ny Efesana toko 5:22 hoe ny vehivavy tsy manaky ny lehilahy fa manao zay sitraky ny fony sy hitany famety ka manamaivana amin'ny mahalehilahy lohan'ny vavy azy a sy ny ankonana de hitondra korotana sy ady zany ianareo vehivavy manaky ny vadinareo de ny tsy fahaizan'ny vehivavy zany manaky mipetraka amin'ny toeran'ny mahavehivavy azy anaiky ny lehilahy de hitondra ihany koa zay a korotana sy ady ny lehilahy ihany koa zay tsy maneho fitiavana ny vadiny tsy maneho fitiavana fa manjakazaka manao didiko fe lehibe tsy mba miaino ny vadiny dia mitondra korotana ihany koa izy satria misy alahelo a ao anatin'ny vehivavy de zany rehetrarehetra zany a mitondra tsy filaminana mitondra korotana ao anatin'ny tokantrano ny olam-pifandraisana zany raha vao ny fifandraisana no tsy milamina tsara raha resantsika ny amin'ny hoe fifandraisana hoe tsy fahaizana miresaka tsy fahaizana miaino hoe raha maneho hevitra raha mba miezaka maneho ny heviny na milaza ny olany ny anankiray amin'ny mpivady ka tsy hainy anankiray izay iresahana ny miaino fa manakina no ataony mitsikera no ataony manambany no ataony mitabataba no ataony manao tsinitsinina no ataony tsy miraharaha ny hevitra ny vadiny izy fa manamaivana sy tsy miraharaha tsotro zao fotsiny zany zavatra zany a de miteraka alahelo a miteraka tsy fahatsarany fifandraisana de rehefa tsy ampy ny resaka rehefa tsy ampy ny fifampiresahana na ihany koa hoe rehefa ratsy ny fifampiresahana dia hiteraka alahelo hiteraka ratrapoa de olan'ny fifandraisana zay a de rehefa tsy tsara rehefa tsy mahafinaritra ohatrano a de hitanao am'izany hoe lasa manosika ny anankiray zany a na ny anankiroa mihitsy lasa te hivoaka ny velan'ny trano fa tsy maintsy hatsaraina ny fifandraisana anatin'ny tokana efa zany ny resantsika betsaka mihitsy a ny amin'ny resaka hoe fahaizana miaino zany sy ny hoe resaka hoe ahoana zany hoe miaino zany satria sarobidy loatra ny fiainona fa ny fiainona ny tsy fahaizana miaino de tena anisan'ny manimba betsaka ny fahazotoana iresaka rehefa tsy hainao ny miainony olona de kamo izy iresaka efa resantsika foana moa zany am'izany hoe fahaizana miaino zany hoe fakana fanaovana hoe resantsika ny amin'ny hoe fiainona mampientana zany hoe ahoana na tonga ny olona anankiray azoto hatrany iresaka rehefa mitantara ny olana izy a
de tsy azo atao mihitsy no manao hoe mitsikera sy maneho hevitra avy hatrany fandraisantsika tsara ny amin'ny hoe rehefa maneno io de atao zay ahazahoana tsara n'ilay olona atao asehoanao mihitsy fa mihaino azy ianao ary manaraka azy ary mahazo tsara za zavatra resana zany amin'ny alalan'ny fomba anambaranao ny fahazahoanao ny zavatra teneniny zany hoe azoko zany zao ke zany tianao teny zay fomba firesaka zay de mitondra amin'ny olona fampiresahana tsara hoe fampikomprendre moa izy nitsika milaza hoe azonao tsara ny olako zay zany ny tsy firarahina ny hafa zany de tena tsy firarahina ny vady de mahatonga fahalainana na nomody ao an-trano azy nge indraindray lasa kamo lehilahy rehefa mikorotana lava ny vehivavy rehefa mikorotana lava tabataba lava tsisy fifaliana tsisy fakasitrahana fa tsy mety ihany no ambara sy atao dridrangilo izy fomba fitentsika zay hoe isan'andro isan'andro de lasa tsy mahafinaritra lasa leo zany lasa hoe rehefa tonga ohatrany de lasa tonga de maka ny coin moa zy tsika lasa tonga de manao zavatra fa tsy mba misy hoe dinidinika tsy mba misy resadresaka mba hifanaovana satria betsaka nefa no azo resahana betsaka ny tokony resahana fa rehefa hoe tsy mahafinaritra de lasa kamony miresaka de lasa na zany mody fa manao ana zany na kamo mody de taraiky any am'izay aliany any tsy te mody ao an-trano raha tsy efa hoe efa alina sasany mody loza lasa misotro toka mihitsy indray everiny hoe zay no vaolana fa ny olana zany mila vahana fa ny olana tsy azo avela hijanona am'izao zany fa ny olana tsy vahana tsy ho vaovah mihitsy ary ny alahelinao tsy ambara de tsy fantatry ny vadinao inona mampalahelo anao zay ny lanany hoe miresaka nefa rehefa miresaka tsika de mila mahay tsara mihaino mahay tsara maneho hevitra mba tsy ho zay no lasa sakana animbana indray an'le fifandraisana to jerefa zany hoe zao zany jerefatsika hoe inona mo mahatonga ny fitsangatsangana tonga mizangana de zany hoe tena eo ny fakapanahy zany fakapanahy de misy io ny devolo ny makafanahy eo koa ny filana zay efa ao anatin'ny olona mitarika azy de anao zavatra zay tsy araka ny sitrapon'andriamanitra zany ny filana no mitarika aza atao foana hoe ny devolo no mitarika ao anatinao misy filana de anao mila mifehy azy ao na ny fehezana azy mila mifehy teny ianao zany eo koa ny hoe rehefa tsy saina de aleo mandositra fa tsy hoe eo ihany ianao de avy eo anao tratra fa miala zay no ambarany sotramasiny hoe mandosira ny fitsangatsangana fa ny fahotana rehetra ataon'ny olona de mivelan'ny tenany ihany korotena voalohany toko fahina manomboka amin'ny roambifolo hatramin'ny faharoapolo zay mifakitsika teo hoe zay hoe mandositra misy dika izy miteny hoe mandosira izy tsy miteny fotsiny hoe mijanony eo na hoe mandositra de ny any ampetery avy toko fahadimy ndray moa de hoe toero zany hoe rehefa tsy mandositra de manohitra zay zany anisany atao hoe mahatonga ny fitsangatsangana zany filana zany fa tsy ailika foana ny amin'ny devoly sy ohatran'zay eo koa nefa ny hoe vehivavy koa tena anisan'ny mahatonga betsaka ny lehilahy hijangajanga ny ataon'ny vehivavy ao zany tena hoe misavika lehilahy mihitsy eo ny anony amin'ny vola de manao zay azahoana n'le vadin'olona na mety hoe tsy fahampiana fitiavana ihany amin'ny tokantranony ihany de le vadin'olona indray no everina ameno an'izany eo zany resantsika hoe ny fitafy miantsy lehilahy noho ny amin'ny fitanjahana zany zay mahatonga mpitsangajanga anaoako fitafiana satria manao zay anairana sy amandriana ny lehilahy izy ary mampiasa teny maro izy tsika teo eo koa ny olo ampifana zany rehefa tsy milamina ny tokantrano atao zany zay ampilamina ny tokantrano fa rehefa tsy milamina ny tokantrano misy korotana lava misy tabataba lava tsy mba misy fakasitrahana de reny mitondra afozanana de sanatria mety tonga makany am'izany eo koa moa zany atao hoe ny fahakelezan-tsaina izy ny fahaizana miresaka ny fahaizana miaino ao anatin'izay raha izay ary ny ataontsika hoe antony mahatonga an'izany fitsangatsangana zany to de rehefa tsika indray hoe inona no vokatra atsiny zany inona no vokatra ratsy tsisy vokatra tsara moa zany fa de vokatra ratsy no ateraka zany eo amin'ny ny fiainan'ny olona zany jerefatsika hoe inavy izy ireo tsy zavatra hita aloha zany de ny tsy manam-piadanana ny olona ao anatin'izany
tsisy fiadanana, olona mandainga lava, olona matahotra lava. Satria zao mbozy misaotra masina hoe satria eo mason'Andriamanitra avokoa izay alehanao sy ataonao, satria eo mason'Andriamanitra avokoa izay alehanao sy ataonao. Zany hoe tsisy miafina amin'Andriamanitra zany izay ataon'ny olona, na hoaiza izy na hoaiza, ary na inona inona ataony dia hitan'Andriamanitra daholy. Ka noho izay a dia tsy manam-piadanana le olona, tsy manam-piadanana izy, tsisy fiadanana ao anatiny, fa dia lasa misy tahotra, misy aiay, misy tsy filaminana zany, tsy manam-piadanana, lasa kôdikôdy, lasa hafahafa satria matahotra noho ny hoe manao ahoana tokoa moa ty zavatra ty, tsy le lasa tsy manam-piadanana zany, lasa tsy manam-piadanana. Zay no ambarany Saotra Masina hoe lasa hoe satria eo mason'Andriamanitra avokoa ny ale sy atao an'ny olona. Nahoana ianao anaka no reniko ny fitiavana vehivavy tsy vatinao, zay no ambarany. Ohabolana toko 5:25. Nahoana ianao anaka no reniko amin'ny fitiavana vehivavy tsy vatinao ka hanohana ny tratran'ny vahiny tsanga. Nahoana? Fa eo imason'i Jehova ny alehan'ny olona ary ny diany rehetra dia dinihiny avokoa. Fa eo mason'i Jehova ny alehan'ny olona ary ny diany rehetra dia dinihiny avokoa. Mitaitaina lava ozy itsika, lasa mandainga, lasa mihatsara velatsy. Ary efa ambaran'ny Saotra Masina tamin'le Korintiana voalohany teo le hoe fa ny fahotana rehetra ataon'ny olona dia nivelan'ny tenany ihany. Ary zao koa ny zava-doza amin'izy hoe miverina amin'ny olona ihany a izay ataony izay, miverina amin'ny ihany ny ataony. Zay no mahazava-dozany koa zany amin'ity, izay in'le raha ratsy ataonao iny dia miverina aminao ihany, lasa miverina amin'le olona ihany. Ny heliko ny ratsy fanahy dia mahazo ny tenany ihany, miverina aminao ihany ny ataonao, miverina aminao ihany ny ataonao. Dia anjarantsika amin'izay hoe inona ny vokatra zany, misy vokatra zany dia hoe tsy mampiadana, tsisy filaminantsaina. Dia zao koa ny zavatra faharoa hoe le ratsy ataonao iny dia mitsingerina aminao ihany, zany zavatra zany, mitsingerina aminao, na sanatria mety mitsingerina any amin'ny taranakao, zany zavatra zany. Ka tsy zany vokatra zany a dia efa hita amin'ny maro izay mety hoe tafalatsaka, ary zany ny tantaran'i Davida rehefa lavy tamin'ny Batseba dia zay miverina amin'ny ihany, zany zavatra zany a, satria dia ny zanany ihany no lasa nandringana sy naka an'ireo vadin'i Davida. Zany hoe tena mila efa saintsainina satria zany nefa zavatra ateraka izany zavatra tsy ateraka izany. Aty amin'ny andininy fahavakitsika tao moa ny andininy toko 5, ohabolana toko 5 andininy 5:20 noho ny vehivavy mpijangajanga no mila tsy hananany lehilahy sombo mofo. Zany hoe lany ny vehivavy janga ny volany, mandany ny vola ihany koa zany a ny vehivavy, ny fijangajangana ataon'ny olona dia mandany ihany koa ny volany, mandany ny volany, lany amin'ny vehivavy, lany amin'ny vehivavy tsy vatiny ihany volany. Rehefa tsy ampy moa zany ny ao an-tanana dia lasany zaraina, tsy maintsy zaraina zany makany amin'izany vehivavy iarahan'ny olona zany. Manana ambiampy moa izy a dia tsy maintsy mizara ihany koa, kanefa dia hoe raha manana venao, manana vola afaka olanina amin'izany fahadalàna zany, ianao nefa ny kristianina, ianao nefa mivavaka mandeha mamonjy fiangonana ihany hoe ampivelatra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Maina tsy omena ampivelatra amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany, omena hanaovana hiasa ny fiangonana,
anatsarana ny ampivelarana fanjakan'andriamanitra, anaovana atafika masina sy ny asan'andriamanitra rehetra, izay ampivelarana zany fanjakan'andriamanitra zany. Toy izay amotehana ny tenanao, potika ny tena. Rehefa ao anatin'izany ianao zany dia potika ny olona zay manao an'izany. Raha zany no toeranao zany ho fiainanao dia ho potika anao, ho potika ny tokantranonao koa, ho potika ao anatin'izany. Ny zanakao ho potika ao anatin'izany. Tsisy mety hoe ny fafinaretana zay mety ho azo ao anatin'izany dia tsisy dikany eo anatrehan'ny fahatiantoka maro izay vokatry ty fitsangatsangana ty. Resantsika hoe tsy misy fiadanam-po, tsisy fiadanana ny olona. Mitaitaina sy mandainga sy zany hoe tena tsy milamina mihitsy zany. Ny vola mbola ato-tsaina hafa koa zay. Ny tokantrano, ny zanakao anatin'izany menatr'olona. Ny vady moa zany dia efa eo ny ratra-po mafy izay mahazo, ny alahelo. Eo koa no mety hoe mbola vono satria rehefa ohatra zany dia tsy fahazahoana fitiavana satria rehefa variana any amin'izany vehivavy ijangajangana zany ny lehilahy na ny vehivavy any amin'ny lehilahy ijangajangana any dia adino ny tokantranony. Tsisy fitiavana hoentiny ao an-trano tsony fa ritra ny ivelany any izy. Any no mahafatifaty azy, any matoa any no andaniny ny fiainany zany. Eto amin'ity toko fahadimy ity, ohabolana toko fahadimy ity dia tena aseho amin'ny mihitsy hoe maninona no any no manao an'izany. Mpisangatsanga zany dia manamaivana ny tokantranony, manao tsinitsinina ny tokantranony, tsy rototrany amin'ny tokantranony tsony fa variana ny ivelany any izy. Tsy mahay manao fitiavana ny ao an-trano tsony fa dia mampitondra fahoriana ny vady aman-janaka, mampitondra fahoriana. Ary ny azo ny olona manao an'izany moa dia efa zay hoe ambarany sotra masina hoe any miazakazaka mankany amin'ny fahaverezana ange izy, miazakazaka izy tsy fantany akory hoe ho aiza izy fa ny fahaverezana no miazakazahany. Dia ozy ny sotra masina hoe avao ny tenanao toy ny gazela miala amin'izay miazona azy, ary toy ny vorokely miala amin'ny tanan'ny mpamandrika. Zany hoe tena tian'Andriamanitra hoe hitsoaka tao anatin'izany fahadalàna zany. Avao ny tenanao ozy izy, zany mila manavo tena tao zany. Fa olana rehefa avy eo moa zany no resantsika fa hoe tena mampitondra henatra ny ankonana ny fitsangatsangana ataon'ny ray ampivady, manala baraka an'Andriamanitra. Andriamanitra zany tena raha ohatra ka olona mitonona ho kristianina moa zany, na kristianina manao zany dia manala baraka an'Andriamanitra. Misy akana ny fidiran'ny olona amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany satria raha zany no toetra hitan'ny olona dia ahoana moa zany hoe reny no kristianina dia ahoana moa zany ny hoe ndeha hiditra ao anatin'izany. Zay le hoe ianao tsy miditra satria ianao tsy ho tafiditra dia ny olona ho sakananao tsy hiditra akory. Tena favoazana zany zavatra any. Ka betsaka ny voka-dratsy ateraky ty fitsangatsangana ty, betsaka. Fa rehefa difitra ao anatiny dia minijamba ny olona, minijamba, tsy mahita ny favoazana efa mitranga sy ny mbola hitranga ao anatin'izany. Izay tsy ny tenany rery no potika fa ny manodidina azy rehetra dia potika ao anatin'izany avokoa, potika ao anatin'izany. Dia eto ambarana eto moa eto amin'ity ohabolana toko fahenina andiny fahadimy ty, avao ny tenanao hoe ianao mila resy lahatra dia mila miala tao anatin'izany. Toa dia rehefa antsika mivahaolana ary inona ny vahaolana mba tsy ho tafiditra na ny voano anatin'izany. Ny vahaolana aloha zany dia tsy misy afa-tsy tenin'Andriamanitra aloha zany ny voalohany, tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra reto moa zany izy dia ambara eto amin'ity ohabolana toko fahadimy, toko fahenina, toko fahafito dia tena hoe mananatra. Ohabolana toko fahadimy andiny voalohany, anaka tandremo ny fahendreko, atongolano ny sofinao amin'ny fahalalako, hieveranao tsara ny fisainana mazava sy hitandreman'ny molotrao ny fahalalana.
fanomolotro ny vehivavy jejo dia mitete toy ny tantely avy amin'ny tohotra ary ny vavany dia malama noho ny tiloilo nefa ny farany mangidy tahaka ny hazo mahafaty ary maranitra ohatra ny sabatra roa lela ny tongony midina ho any amin'ny fahafatesana ary ny diany mizotra ho any amin'ny fiainantsy hita tsy mahazo mandiny lalanaina mihintsy izy zay le fiainana mandrak'izay resantsika hoe lalanaina zany hoe lalana ny hazonaina no dirany amin'ny fiainana mandrak'izay lalanaina lalany ny fiainana tsy mandehana zany izy fa ianao zany izy anaka tandre mahatongo lany zao anao enoy toko fahenina andininy faharoapolo anaka tandre mididindrainao ary aza mahafo ny lalandreninao afatory amin'ny fonao mandrakariva ireo ary fehezo ambozinao raha mandeha ianao dia hitaridarananao ireo raha mandry ianao dia iambina anao ary raha mifo ianao dia amelona ny eritreritra anao fa jiro ny didy ary fanazavana ny lalana ary ny lalanaina sy anatra famaizana iarovana anao amin'ny vehivavy ratsy fanahy amin'ny fandroboan'ny lelany vahintsanga zany hoe tena tsy misy afa-tsy ny tenina zany fiainona sy fiazonana ny tenin'Andriamanitra ary zay moa no ambaran'ny ny salamo fahasimy folo am'zato 5:5 hoe fanilon'ny tongotry tsy fanazavana ny lalako zany ny tenin'Andriamanitra atao boky ny raiketako ny teninao mba tsy hanotako aminao ina nareo vazatao vadalaka ry antsovoloto ny fitandrea manaraka ny teny hoe tenin'Andriamanitra ao am-po mirakitra ao am-po dia reny a no entina miady tenin'Andriamanitra zany a entina miady inona nareo vazatao lalaka ry antsovoloto ny fitandrea manaraka ny teninao avy leo no masoko tsy hijery zava-poana zany hoe tena ny tenin'Andriamanitra io dia tsy hoe fahalalana dia mahafantatra dia ao an-tsaiko zany ao am-poko ny raiketako ny teninao mba tsy hanotako aminao zany hoe ny tenin'Andriamanitra zay haiko dia ho ampingako ho fiadiko entiko manohitra ny ratsy zany eo anoloanany reny dia miezaka mba amerina ny tenin'Andriamanitra mba tsy hahatonga ho reraka ny faharerahana mantsy dia mahatonga ny olona ho lasa malemy zany lasa malemy ary zany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe mila mivavaka ny Mateo 5:20 moa zany a dia miresaka an'izany Jesosy hoe miareta tory sy mivavaha ianareo mba tsy hidianareo fakapanahy miareta tory sy mivavaha ianareo mba tsy hidianareo fakapanahy dia ny tenin'Andriamanitra zany tena io zany no aroso entina miady manoloana an'izany dia tazonina ny tenin'Andriamanitra raha ampiasaina fa tsy fahalalana fotsiny a na fahaizana azy tsy anjery ny zava-dehibe sitrapon'Andriamanitra no atao jerevantsika ny le oabolana toko 5 teo miverena izy amin'ny fisainana mazava miverena amin'ny fisainana mazava mila miverina amin'ny tena mila tonga saina zany ianao mila mahatsiaro saina aloha hoe diso lalana zany tsy tia ny lalana tsy le lalany ty zay le hoe miverena tsy mandeha any amin'ny maizina fa mandeha any amin'ny mazava zay any amin'ny maizina mantsy tsisy mahita fa any amin'ny mazava dia hitanao hoe zay izy miverena amin'ny fisainana mazava miverena amin'ny fisainana mazava tenin'Andriamanitra tsika hiverina amin'izany fisainana mazava zany dia eo ambarany koa hoe amin'ny toko 7 sy ny 5 hoe mamitaka ny vehivavy dia mamitaka dia noho n'izay famitahana zay a dia mila malina tsara zany anatin'izany 9 matao mihitsy mandositra mila mandositra mba tsy ho resy
ary zay manambarany am'le kolontsaina voalohany resantsika teo le hoe kolontsaina voalohany toko fahenina mandosira ny fitsangatsangana mandosira ny fitsangatsangana de ny ina koa ny fomba fiady ny hoe ahafahana miaro ao anatin'izany ny vady zany a de ao anatin'izany no mila misitraka ny izay everina ho atao any ivelan'ny tokantrano a ny mpivady ao amin'ny vadinao anao no mila mivoky an'izany ny zao nambarany amin'ny ohabolony toko fahadimy andiny fahadimy ambin'ny folo misy torano avy amin'ny lavaky ny famorian-dranonao ihany sy rano miboboky avy ao amin'ny fatsakanao zany le vadinao zany nyresany anatin'io hoe ao amin'ny vadinao anao no aoka ikoka izay everinao ho fafinaretana misy torano avy amin'ny lavaka famorian-dranonao ihany sy rano miboboky avy amin'ny fatsakanao zay zany a vahoana anakiraiky hoe ny vehivavy zany a de mila manao izay atonga ny vadiny a olina aminy ary ao anatin'izay hoe lay lehilahy de ao anatin'izay hoe ity ny vady na ny vavy na ny lamo zany de ao anatin'izay no tokony isitraka zay rehetra fafinaretana tokony ho azony mpivady ao anaty satria zay mihitsy nanaovan'Andriamanitra atsika zany aoka ho anao irery ihany zanany aoka ianao ihany no isitraka an'izany amin'ny vadinao fa aza iombonana amin'ny hafa tsy iombonana amin'ny hafa fa aoka ianao ihany aoka hotariana ny loharanonao ary mifalia amin'ny vadina fahatanorano zany ny vadinao ihany mifalianao fa mainao izy vadinao io tamin'ny fahatanorany de raha vavy mateo ty sy ozy ty tsara biky zany hoe tena maneho ny fahatsaratarehany vadinao zany hoe ny vadinao ihany io no tsara satria io nefa nalaina de ao anatiny ao a ataovy zay a isitrahanao a izay tsara fa tsy any ivelany a no andeha hitady an'izany fafinaretana sy everina hoe ho miavaka noho ny vady zany Andriamanitra mihitsy zay hoe ka tsisy hamitaka ny vadiny fahatanorany de ho an'ny vehivavy arovo ny vadinao tsy amin'ny fahasarotam-piaro mahazatra ny olona hoe de saro-piaro be de vadiko ny adina tsy zany fa ny fiarovana ny vady de zao hoe ataovy manana antoka ny fitiavany ny vadinao azy izy ataovy manana antoka zany ny vadinao fa tena tianao izy amin'ny ataonao zany hoe asehoanao mihitsy ny fitiavana azy fa ny fitiavanao azy zay mila asehonao isan'andro ahatsapany fa tena mbola tia azy ianao na inona toetra ratsy fantatrao ny aminy inona mety hoe zavatra tsy mahafinaritra anao amin'ny ataony a de vao maika zany ary ny tokony hanosika anao maika hity azy satria ny fitiavana manarona fahotana maro ny fitiavana no any fanohitra atao hoe fiadiana tsara sy lehibe indrindra entina miazona ny vady ao an-trano ary zany koa no sitrak'Andriamanitra iainantsika tsy hoe misy zavatra mahatezitezitra aminao de ndeha ho sorena aminy ianao de aneo fihetsika tsy aneo fitiavana marina fa mety misy alahelo amin'ny fotoana sasany a fa tsy ino akory no hotazonina anao otrom-pona anao andolo-poa fa zany le hoe tsy aza atao tratry ny masoandro miletika zany fahatezerana zany fa vao miletika amin'ny masoandro de mila afaka koa ny hatezerana zany mila resahana sy alamina mialohan'ny iletihan'ny masoandro zany hoe tsy tokony tsy lao karapitso zany no tena mariny fa raha mety misy olana de atao zay ilaminana zany resahana zany inona ny mampalahelo fa tsy hoe izay no animbana ny fifandraisana animbana ny fiombonana animbana izay mety hoe adidy tokony atao amin'ny vady zany fa mila fanehoana fitiavana mandrakariva tsy haneritreritra fotsiny zany hoe famanehoana fitiavana haneritreritra hoe tiako izy fa tena tafapaka any aminy mihitsy misy akony any aminy le fitiavana zay asehonao zay hoe tsy le zavatra mety aminao zany fa tediavinao ina mety aminy de zay anao atao
inona moa mahafinaritra azy inona zavatra ty zay le resantsika foana am'le hoe faneom-pitiavana de tsy zay mety amiko no ataoko fa izay andrasan'ny vady ko no ataoko aminy zay le izy hoe tena inona zavatra de iny zavatra mahafinaritra de anjaranao zany ny fiarovana amin'ny vady zany de tena zany hoe asehoy mandrakariva ny fitiavana indrindra moa zany ka hoe tena olana ny tokantrano hoe tena tokantrano misy olana vady manana olana misy fahadalàna ataony a de tsy misy afa-tsy ny fitiavana aseho ny fitiavana misy fotoana mety hoe vizaka sy reraka fa tsy mahazo mijanona eo am'izany hoe vizaka reraka de tsy aneho fitiavana tsony fa maika fomba fihedina tsara indrindra de amin'ny fitiavana zany inona moa no tokony atao ihany koa zany eo anatin'izany raha misy hoe tafalatsaka ao anatin'izany fijangajangana zany Andriamanitra tianao ary tian'Andriamanitra ianao ho afaka ao anatin'izany tsy tiany ianao hiaina ao anatin'izany tsy tiany ianao atahotra sy taintaina sy etsara velona tsy sy andainga isan'andro ao anatin'izany fa tian'Andriamanitra hanana fiadanana ianao tian'Andriamanitra ianao ho afaka ho tafatsoka ao anatin'izany lavaka mangitsikitsoka misy anao zany tian'Andriamanitra ho tafatsoka atao ianao zay nambarany am'ty obona toko fahinana andininy fadimy ty avao ny tenanao toy ny gazela miala am'izay mihazona azy zany hoe raha misy hoe taka ny vorokely ozy izy amin'ny andininy fadimy ary toy ny vorokely miala amin'ny tana amin'ny mpamandrika zany hoe toy nireny vorokely voafandriky reny ianao de to tsy afa miala satria voafandriky na toy ny gazela ozy eo am'izay mihazona azy any ataonao zay ahafahanao tao mila anao zany mila hery miala am'izany hoe fanapahan-kevitra hoe miala tato ah fa tsy mahasoa ty tsy sitrak'Andriamanitra ty misy anaty fa Andriamanitra tia Andriamanitra te anala ao anatin'izao te ampiverina ndray ny fiadanam-poko ny fiadanako te ampilamina indray ny tokantranoko ary zay tian'Andriamanitra indrindra araka nambarantsika tamin'ity obona toko fadimy ty de hoe any amin'ny vady no hanaovana zay heverinao fa ataonao any ivelany any amin'ny vady no antanterahana an'izany fa tsy any ivelany atao zay ilaminany zany any anatin'ny tokantrano atao zay ampirindrany zany anatin'ny tokantrano fa tsy any ivelany zay moa no ataony amin'ny andininy toko fadimy andininy fahavalo amby folo hoe aoka ho tahina ny loharanonao ary mifalia amin'ny vadiny fahatanoranao fa de raha vavy maty eo ty sy osy ty tsara piky izy de aoka ny tratrany no ahafeny fifalinanao mandrakariva araoko ahafeny firavoravona lalandava amin'ny fitiavany ianao nahoana ianao anaka no reniko amin'ny fitiavan'ny vehivavy tsy vadinao ka hanohana ny tratrany vehivavy tsanga zany ny teny tompo aminao hoe nahoana no reniko any ivelany any ianao nahoana no hanohana ny tratrany vehivavy tsanga ianao fa sitraky ny tompo ianao a iverina any anivon'ny tokantranao ary anapaka zay mety ho fifandraisana tsy madio any ivelan'ny tokantrano tsy mahasoa anao zany tsy mahasoa ny tokantranonao zany tsy mahasoa ny fiainam-panahinao zany tsy mahasoa ny hoavinao zany fa hitondra mampiazakazaka anao a any amin'ny tsy tokony isy anao ozy ny toko fadimy obona toko fadimy andiny faroamby folo hoe de nahoana hoe ianao nahoana re no nankahala famaizana ary nahoana no naniratsira fananarana ny foko ka tsy ny aino ny feon'ny mpanoro hevitra ary tsy nanongilana ny sofoko iaino ny mpampianatra efa sika azo ny ratsy rehetra tao amin'ny fiangonana sy ny fivoriana ka dia andiny farakapely ka dia hitoloka ianao any am-parany raha mialevona ny nofinao a sy ny tenanao
zao ary tapaony hevitra dia miala atao ihany mety raha tianao ny anam-piadanana, tianao ny ampilamina indray ampitondra fifaliana ny tokantranonao, ny vadinao, ny zanakao. Ary raha tianao ny hitahian'Andriamanitra ny ankonanao, hitahian'Andriamanitra ny asanao, ahatonga anao tsy sambotra fa ananamby dia tian'Andriamanitra mitsoahana anatin'izany. Tapoany hevitra ary dia verena amin'ny tompo fa izay no mahatsara anao indrindra ao anatin'ny fanarahanao dia azy. Dia Andriamanitra ny asa ao anatinao, ahatonga anao anana fiadanana ho tafatsoaka eny amin'ny izay namandrika anao ka nahatonga anao ho lavo tao anatin'izany. Dia izay no fiarahantsika androany. Tompo ameno ny fonao, tompo ny fanahany ny asa ao anatinao ka hahatonga anao anana fanapa-kevitra tsara, hiaro ny tenanao hiaro ny vadinao hitsoaka ao anatin'izay mety ho fandrika na azonao ndeha hivavaka isika. Andriamanitra misaotrany amin'ny fitiavanao, misaotrany amin'ny teninao fa hainao any mahazoazo ny teninao. Ny teninao dia mahitsy fa tsy sitraka ao ny afatesany ratsy fanahy, fa ny alany amin'ny elony mba ho velona izy. Dia anao mahalala Andriamanitra zay rehetra ny hain'izao fandarana izao. Fantatrao ny misy ny tsirairay avy, fantatrao zay mety mitoloko ao anatin'ny ditra ny vady, eo koa zay mety ho anjara andraikitry ny tsirairay ao anatin'ny tokantrano, mety hoe nahatonga tamin'izany fitsangatsangana izany. Ao ireo zay milamina tsara ny tokantrano, dia ianao no anohana tsara izy ireny mba tsy ho lavo sy ho solafaka ao anatin'ny faharatsian'Andriamanitra eo. Dia ampio toano herinao, ianao no anatsoaka zay rehetra latsaka ao anatin'ny fandriky ny mpiaza azy Andriamanitra eo, ka hatonga azy hiverina indray ao aminao, hiverina indray amin'ny vadiny ny fahatanorany. Dia matoky ianao zay fa Andriamanitra tsara ianao, dia ianao hatateraka zay fikesana tsara anatin'ny tsairay avy. Misaotra betsaka Tompo amin'ny anaran'i Jesoa Kristy, amen. Zay no fandarantsika androany, misaotra ny Tompo fa atsika hatateraka an'izany omenanao ny lahara mpifandraisantsika, fa atsika moa zany mifampitondra ao amin'ny Tompo sy mifanohana, ary ihany koa ho atsika zay hoe fikambanana na sampana anatina fiangonana, fahana mifandray raha ohatra misy fiofanana tokony azo hifanampiana anatin'izany. Ny 033 14 081 43, 034 80 747 60 ary ny 032 46 926 71. Ny laharany mailaka moa dia ny anaran'ny fandarantsika iraivatsiray @gmail.com. Fiadanany tompony eo amintsika tsara avy. Fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Herliva Razafy Manantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy 5 ka hatramin'ny 5 ora sy 5 eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.